voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Androany dia hizara aminao sombontsombo ny fiainako sy ny namonjen'i Jesosy anahy dia manasanao ihany hatramin'ny farany fa lesona izay voaraiko teo amin'ny fiainana dia mba zaraiko aminao so mba mahasoa anao. Dia ny anarako Francia. Tamin'ny mbola kely dia nitaizana tamin'ny fivavahana dia fantatro tsara ny zavatra ratsy sy tsara dia maromaro moa ny disiplina teo amin'ny fiangonanay fa zany tsy nasakana nana no ny adalako sy ny ditrako amin'ny afina ny ivelany tsy mbola nandray an'i Jesosy fa no tonga teo amin'ny 20 taonako teo dia tapa-kevitra hoe hiova amin'izay dia nandray an'i Jesosy dia mitsotra an'i Jesosy fa vovonjy tamin'izay dia nanao voady taminazy hoe tsy hivadika aminazy mihitsy. Taty aoriana niroso tamin'ny tokantrano dia nanambady tokantrano ivady dia naorina teo anaty ren'Andriamanitra dia nivoadinay dia hoe tsy saraka amin'Andriamanitra ninina amin'iseo. Maro ny zavatra nilalovana taloha nanaovana ity vidéo ity dia efa nihera tamin'ny vadiko satria sombontsombo ny fiainana no zarainy eto tsy maninona satria sao dia mahasoa ny hafa. Sitra voalohany lalovanay dia vovita kely marazinay dia bevoka dia nefa na dia zaza efa tena niandrasana be azy natao anatrehana ray aman-dreny na taminay dia fito volana tao kibo ilay zaza dia maty. Tsisy azo natao. Andriamanitra zany namely lesona anay tamin'izay fotoan'izay hoe na zavatra safibidy amintsika olombelona azy possible alain'Andriamanitra rehefa izay fandaharany. Dia misaotra an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra fa taty aoriana moa dia efa nomeny zaza telo izay nandeha teny ny fotoana dia nitohizana foana ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny vadiko mitendry zava-maneno am-piangonana fa ny toepanahiko no niovaova tamin'izany fotoan'izany indraindray matimaty dia indraindray rehefa mafana dia mazoto mitoana fanao an'Andriamanitra. Tsy niambina ary dia nararotiny satana tao amin'ny sehatra ny fivavahana tao nisy olana ary dia lasa kivikivy ohatrany hoe tsy mahita tsiro intsony tao amin'ny fivavahana fotrany hoe ny any ivelany ny tsara. Tena jamba tsikelikely ny ara-panahiko dia lasa nangatsiaka mihitsy. Tena simba tamin'izay fotoan'izay na fomba fisainako ary tena lavitra an'i Jesosy tsy reny modely mihitsy dia fatongavako any am-piangonana fa présence sisa. Nisy fitraikany tamin'ny tokantranoko ilay izy ny fiainako tamin'izany dia ohatrany hoe jamba mihazakazaka nefa mihazakazaka dia eo aloha eo fa lavaka. Tao anatin'izany hazakazaka izany mihitsy nanairan'i Jesosy anao hoe fa hoaiza ianao io. Nihiratra masom-panahiko tamin'izany fotoan'izany hoe ino ty ratsy vitako ary tena tonga saina hoe tena jamba teo aloha ary dia miverina tanteraka ny conscience-ako dia nandohalika ny tomany teo anatrehan'Andriamanitra hoe mifona dia mibebaka ary dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fa mbola namela heloko izy dia naveriny tamin'ny laoniny ny toepanahiko na dia tsy mendrika aza dia namindran'Andriamanitra fo. Naveriny tamin'ny laoniny ny toepanahiko sy izay olana anseho dia misaotra an'Andriamanitra fa tafajoro hatramin'izao. Manararaotra kely koa mizara aminao ny fahagagana izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny dadabeako avy amin'ny mamako. Efa simba ny vavoniny tamin'izany fotoan'izany dia efa hoe tokony ho didina fa noentina tany am-panompon'Andriamanitra dia nivavaka ary dia nisy fahagagana. Tena sitrana tanteraka ny vavoniny vavony efa loha dia nahazo vavony vaovao be izy tena soloan'Andriamanitra. Fahagagana lehibe zany tamin'izany fotoan'izany dia voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Lesona zany dia hoe na zavatra efa potika ary rehefa manantona an'Andriamanitra tsika afaka soloany vaovao be dia mampahery anao na dia efa simba azy na dia efa kivy azy ny olombelona ao amin'Andriamanitra mbola misy fanantenana. Ohatra izany koa nahazo an'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana efa au dernier moment izy efa kely sisa ny azon'azy fa niaiky izy fa zanak'Andriamanitra Jesosy nanetry teny izy niantsy famonjena tamin'i Jesosy izy ary tena voavonjy izy na dia efa dernier moment ary na dia efa tena ambivitry lavaka ary ianao na efa anaty lavaka mbola misy fanantenana ao amin'i Jesosy raha mbola velonaintsika. Manantona an'i Jesosy. Ny lesona manaraka koa ny azonay tamin'izany dia ny fototry ny fiarahana amin'Andriamanitra. Mbola tsy mahafototra kay ny fanoloran-tenako an'i Jesosy. Nanolo-tena dia mivavaka fa mbola tsy ampy ilay intimité-ako amin'i Jesosy. Ohatran'ny trano ratsy fototra vao tonga ny cyclone dia rava dia ohatr'izay koa za.
nanomboka tamin'izay dia tony sakafo maraina atoandro hariva ny fivavahako tamin'i Jesosy tsy adiniko intsony mihitsy izy fa izy foana no anakinako ny fiainako rehetrarehetra. Taty aoriana moa dia tonga ny fotoana hoe andehanany mianakavy kely aty Canada dia nahazo tondra maromaro tamin'ny mpanompon'Andriamanitra dia nentina mbavaka ozy moa mamako hoe tsisy ho azonareo na ho azonareo ary zao rehetra izao nefa very ny fanahinareo. Ary tsy nanana eritreritra hiala amin'Andriamanitra mihitsy koa moa zahay fa dia nakina tamin'Andriamanitra foana ny fiainanay mivady dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fitantanany fa tena tsapanay fanombanay izy teny amin'ny-dalana tamin'ny départ teny an-dalana ka hatramin'izao voninahitra ho anazy irery ihany fa na ny bianay aza izay dia mianaka dia tena fitahin'Andriamanitra na ny vola tokony hanananay miditra eto aza betsabetsaka ihany tokony hanananay ao anatin'ny comptenay fa mbola hanomban'Andriamanitra izay tamin'izany. Resaka intégration dia tena nampian'Andriamanitra izay na resaka asa 3 semaines natongavana izay dia nahazo asa somatsara tsy arak'ilay niteneniny tao amin'ny centre d'emploi hoe mila mandefa 25 CV zao fa tena Andriamanitra no tatananay tsy nanana olona izay tamin'ny intégration ny fitsenananay dia nilamina somatsara ny trano ny alatany izay dia efa nahita olona afaka nanampy anay no fitahin'Andriamanitra dia tonga dia équipé ny tranonay tonga teto izay. Resaka fiara moa dia nisy namana tonga dia nampindrana fiara dia avy eo fiara iny novidinay avy eo dia mba lama tsara ny déplacement. Maromaro ny zavatra fa tsy azo voatantarako eto daholo ny fitahin'Andriamanitra teo amin'ny fiainanay Andriamanitra manana ny calendrier fa tsy mitovy amintsika olombelona na dia manao programme be ary tsika dia tsy tanteraka iny fa izay sitrapon'Andriamanitra ny tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Tonga 10 volana teto Canada zay dia nangataka visa visiteur ray aman-dreniko dia nahazo somatsara tonga somatsara taty zareo dia afaka mifalifaly miaraka taty izay manakavy kely fa dia lasa somatsara izy mivady rehefa avy nifalifaly niaraka taty izay fa tany Madagasikara izy dia niditra hôpitaly maromaro kely ny fotoana nidirany hôpitaly dia isan'andro moa dia mivavaka ao amin'ny fahasalamany nangataka tamin'Andriamanitra mba hoe hositran'Andriamanitra izy fa tsy arak'izay nefa ny planin'Andriamanitra fa izy manana ny planina manokana. Nisy fotoana afaka mba namanganeny tamin'ny mois de juillet tamin'izay fotoana izay nakany Madagasikara dia mifampahery dia niara mivavaka dia mitolona isan'andro mba hasitrana ny neny fa nonody dia tonga teny amin'ny aéroport dia tomany be mihitsy mamako mbola tsy nitanazy ny tomany ohatr'izany tena hoe nalahelo izy ohatry ny hoe fatany izany hoe tsy hiona tsony ve sa ahoana fa tena nitomany be izy dia nandeha teny fotoana tsy concentré loatra ao amin'ny formation izay ataoko fa reko hoe tsy salama neny miditra hôpitaly eo misy zavatra miseho kely dia tsy concentré za dia nanomboka nijery billet d'avion za tamin'ny mois de décembre tamin'izay dia hoe lafo be mihitsy ny billet fa manomboka 10 janvier vao manomboka mora ny billet tamin'izany dia teny tamin'ny mail nandefa mail tamin'ny mpampianatra koa za hoe tsy possible tsy eo za vers le 10 janvier fa any mora ny billet fa mangy ny mamako indray dia comprendre izy satria efa fantany le situation niteny daty comme ça fotsiny satria teo ny mora ny billet dia nahagaga fa 10 janvier mihitsy ny maty ny mamako. Ozy amantsany mamako nefa tamin'izay nisaraka teo amin'ny aéroport hoe matokytsika fa na fanasitranan'Andriamanitra fa mihoatra lavitra noho ny eritreretintsika no ataon'Andriamanitra nanampinoana tamin'izay hoe mbola hositrany neny dia hiona somatsara aty Canada indray dia ohatr'izay fa kay tsara lavitra amintsika olombelona tsy tsara lavitra amin'Andriamanitra fa kay any an-danitra efa fotoanan'Andriamanitra ny angalana azy tena nalahelo tamin'izay fotoana izay hoe izay zany sitrapon'Andriamanitra izay zany le tsara lavitra amin'Andriamanitra fa tsy hoe araky ny eritreritrintsika olombelona kely izy dia mafy be tamiko ilay izy tena mafy ary niatrehako an'ilay izy mafy be
tomamy moa za dia zanako 7 taona no nampahery anay namiana anay hoe mahireza fa efa sambatry ny mama any an-danitra any amin'ny Jesosy izy dia niratra ny masoko hoe zazakely 7 taona miteny an'izany sao dia mba Jesosy ary miteny an'izany tena saotra an'Andriamanitra na dia izany ary tsy hoe tsy tia an'Andriamanitra fa izay zany fandarany dia saotra hoe eny ary fa izay zany fandaranao Andriamanitra dia ekeny dia saotra an'Andriamanitra fa nahazo be somatsara satria teo tokoa dia nidina tokoa ny bie teo amin'ny 10 janvier io dia nahazo be somatsara za sy ny zanako efa taona naka Madagasikara teny ambony avion dia raha maha-olombelona dia mitroatroatra tena hoe tsy zakanao ny alahelonao fa no famindrapon'Andriamanitra dia noho ny namana izay nitondram-bavaka anahy sy ny pasteur izay nanoana naham-bavaka dia tena ny zavatra tsapako tao anatiko tao mbola tsy haingo hatramin'izay nisy feo mibitsika malefaka mbola tsy fahaingo hatramin'izay niainako tena teny anao hoe mahireza efa any amin'ny Jesosy neny zavatra toy izany ny reko ary tena lava be ilay izy fa tena nampahery anahy nampitono ny foko ilay izy nampahery be anahy dia nitraka teo dia nitoizako ny diako tonga ta Madagasikara moa dia tanaty tôbila andeha hody any an-trano dia natahotra ihany hoe ahoana ny réaction zakako ve ahita anazy dia teneniko iray tôbila hoe ndaontsika hivavaka mba azakako ny ahita anazy dia vavaka dia tonga tany an-trano dia tena tony saotra an'Andriamanitra fa na dia hoe malahelo ary dia tony mba navitana ajoro tsy hoe safotra akory na hoe torana fa nomen'Andriamanitra fitoniana fa namasina tena nampitono ny foko dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany izany tao anatin'izany souvenir be da be mandratra ny fona mihodina ao an-trano ary dia tsy mahita anazy sy ny sisa tsy voatanisa dia mangidy be tsy mahavita misakafo mangidy be mivava tsy dia mahavita matory fa ny atrehan'ilay dia nentina mbavaka foana dia Andriamanitra teo fa namasina nampionana namandraika hariva na tsapako fa nisy planina an'Andriamanitra tao ambadika ny zavatra rehetrarehetra izay niseho na ny daty na fotoana na zavatra niseho dia tsapako hoe fa Andriamanitra no nandamina ilay izy na ny fahatongavan'ny zareo taty Kanadary dia tsapa hoe fandaran'Andriamanitra hoe mila miona kely amin'ny zafikeliny sy ny zanany izy dia mba tsy shoka be avy eo ny fisarahana sy ohatr'izany zavatra maromaro no tsapako hoe fitondran'Andriamanitra daholo fa izay vao fantatro ilay izy nanomboka teo dia nampifanakaiky be anaty amin'Andriamanitra zavatra rehetrarehetra izay lalovako na tsara na ratsy lasa nahainy saotra hoe tao anatin'ny fahoriana hoe na dia zavatra mangidy ary dia misaotra an'Andriamanitra mankasitraka fa Andriamanitra mahafantatra izay tsara eo amin'ny fiainako izany dia ny ekeko izany dia calendrier-n'Andriamanitra izany eketsika nanetry tena tanteraka hoe izy no Andriamanitra tsara izy mendrika izy ary fatan'izay mahasoa dia nakingo taminazy tanteraka amin'ny fiainako ny antehatra taminazy tamin'ny foko rehetra izy nataoko prioritaire taloha passionko nataoko ohatran'ny hoe bahana be na amin'ny fotoanako na amin'ny zavatra iainako fa tena nanomboka teo dia tena hoe lasa babon'i Jesosy tonga amin'ilay fiteny hoe lovy amin'i Jesosy tena hoe ninona ataoko dia nantehatra amin'i Jesosy foana tena hoe rivotra iainako izany dia Jesosy ary izy foana lazaiko dia nanomboka teo nisy vesatra tato anatiko hoe inona tena sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako tena name mazy anazy Jesosy tamin'izay fotoan'izay hoe tokony tsy ho primaire foana eo amin'ny fiainana hoe ampianarina mandeha foana dia fahanana ny ten'Andriamanitra foana dia falifaly fotsiny hoe tsara izany toriteny izany tsara be izany fampianarana izany fa hoe mila mitombo tsy primaire foana fa mba tonga amin'ny université dia miasa dia mihody vokatra avy eo totr'izay koa ny ara-panahy hoe mila miezaka mba mampita amin'izay izay efa azoko hatramin'izay tena nisy vesitra tato anatiko hoe izay izany dia tanifin'i Jesosy aminahy hoe mizara amin'ny hafa izay kely ananako zaraina amin'ny hafa dia raha natao tataza taloha dia mba tian'i Jesosy mba anao tata mba anampy ampahery nasian'i Jesosy image koa tao anatin'ny saiko hoe maizina ity tany ity dia izay mahazo fahazavana tokony mba mizara amin'ny hafa
ary nangataka nanomboka teo hoe zay teny azoko manomboka izao Jesosy dia aoka mba ho tany mamokatra ato anatiko ka mamokatra iny dia miparitaka amin'ny hafa ary ny hafa indray paritaka amin'ny hafa dia izay zany no nangatako tamin'Andriamanitra hoe mba havita zay kely vitako naparitaka mazava amin'ny hafa dia mba mahavokatra ny tany eo amin'ny tambolin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teny hoe menatra Jesosy azavy inona ny zavatra haiko za saro-kenatra tsy mahay miteny fa Jesosy miteny hoe fa manina ianao no menatra nefa ny anao fitness sy zomba ianao tsy menatra mitarika olona mihira ianao tsy menatra. Nanomboka teo dia ozy hoe tena marina teny Jesosy voninahitra an'Andriamanitra rery fa za taloha tena tsy manana pasiensa mihitsy amin'ny baiboly tsy tia mamaky baiboly zany fa amin'izao fotoana izao tena napetraka Jesosy atao anatiko mihitsy lasa tiako mandalina baiboly ho anazy rery ny voninahitra mandany fotoana mihitsy manokana fotoana maka ny lesona rehetra izay voaraiko isaky ny chapitre ary dia manana kahie manokana fandraisako naoty ary rehefa mandray naoty dia vao mahay ampiany Jesosy foana ny naoty dia nampahiry anazy Jesosy tao anatin'izany hoe aza menatra ary aza matahotra fanenjehana fa momba antsika Andriamanitra rehefa miasa tsika rehefa mijoro amin'ny fahamarinana araka voalaza ny teny hoe izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia tahaka ny kintana mandrakizay tory tsy maintsy enjehana fa tokony hijoro foantsika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ary raha tsy misy ny ady tsy misy ny fandreseny ary mampahiry anao raha ohatra ka hoe mantany ianao ina sitrapon'Andriamanitra aminao misy zavatra tian'Andriamanitra ataontsika tsirairay araka ny talentantsika mety hoe sasany mety natsoan'Andriamanitra manokana hanao pasteur sasany mety natsoan'Andriamanitra manokana ho mpitory-teny amin'ny tanora na amin'ny sekoly alahady sasany mety natsony hanao fitory-teny amin'ny megafone ny andalana ny amin'ny métro any anaty bus ny sasany mety mamangy tokantran'olona mitory-teny ny sasany mety amin'ny fomba amin'ny rafiderana fitorian-teny maro ny asa izay possible ataontsika arakaraka ny antson'Andriamanitra amintsika dia mampahiry antsika samy mijoro ary tsy important tamiko mihitsy ny etikety hoe kristiana ve na inona ny anaram-piangonana na hoe inona ny andraikitra fa tena important tamiko hatramin'izay ka hatramin'izao dia hoe ny relationko amin'Andriamanitra ny intimité-ako amin'Andriamanitra na dia teo aza ny fahoriana sy ny mangidy sy nandalo teo amin'ny fiainako dia tsy kivy aho fa nitraka dia nanantena hoe Andriamanitra mahay zavatra rehetra mahay mandahatra ny fiainako dia ekeko ny calendrieny ekeko ny planiny dia ankinko aminazy foana no aviko fa tsy latsan-danja amin'izany koa nefa ny soa azoko tamin'Andriamanitra tena hainy hoe tia mahasoa anahy dia eto no mety amiko ary dia ohatra fotsiny na ny asako ary nangataka tamin'Andriamanitra hoe mba tiako ty asa ty tononoko tamin'ny asa-panjakana teto ville izay misy anahy dia no fomba an'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga dia nataony tonga somatsara teo amin'ilay poste tiako teo amin'ilay asa-panjakana raha vitina zany izay rehetra voalaza teo dia tena mampianatra Jesosy eo amin'ny fiainana tena hoe manomboka any amin'ny etape voalohany vao mianatra mandeha dia mitombo dia ampandalovin'ny olana ampandalovin'ny cyclone eo amin'ny fiainana dia mianatra mandeha foana dia avy eo manao fahalalana foana dia rehefa aty amin'ny farany tena tiany hitombo ianao tena tiany hitombo tsika amin'ny fahalalana anazy dia mizara amin'ny hafa amin'izay rehefa maro ny sedra nandalo za manokana voninahitra an'Andriamanitra rery fa tsapako isan'andro ebolohi isan'andro amin'ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia tonga tena babon' Jesosy tena hoe lovy amin'ny Jesosy voninahitra an'Andriamanitra rery maro ny zavatra azoko zaraina fa izay aloha ny androany fa misaotra an'Andriamanitra fa raha tsy navotany dia tsy afaka mijoro taminareo teto dia farany sisa tsy nidingana izay natombontsika no hitsaratsika fa ny fiafarany diantsika samy mahery dia ho tonga any amin'ilay tanjona napetraka Andriamanitra ny antsika ho any aminazy avokoa tsika any an-danitra ny tanjontsika amen mahery izy daholo